Partagez Batelma des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Lulchanao ni fampalalam-baovao. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF manoltra ho anao ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuruariv. Lulchanao ny fampalalam-baovao. Nanolotra tolo-kevitra hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ho an'ny kandida hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny ity taona ity ny atao anivon'ny Transparency International Madagascar izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny tsy fahaiza mitantany mpitondra no mahatonga ny firenena amin'izao toerana misy azy izao hoy ny Front National ny antoko malagasy miaramiangy taotsirony mandidy androany nandritra ny fivirinana rahana adihevitra no tanterahina tany antoerana. Vokatry ny tsy fipetrahany fitsinjaram-pahefana apotika ny sehatra rehetra raha tsy ilaza fa tsy misy fanabeazana ny fandraharana apotika ny lalana sy mirongatra ny tsy fandripahalemana manerana ny nosy. Tsy tantaratra nandritra ny fitoam-piasana izao fitondrana izao ny fanomezan-danja ny orinasa malagasy anka maro ny vahoaka tsy anasa izay mampirokatra ny tsy fandripahalemana sy mampiakatra ny tany fantrana eto Madagasikara. Taorin'ny fanafiana ny Chapaliantsoa atao amin'ny komuna Alasora faranteo namoaka didy mpitondrana mandrara ny fivezivezena amin'ny ala ny bentanana ao antoerana ao amin'ny komuna Alasora. Ny tsy fandripahalemana amin'ireo komuna manodidina na Antananarivo renivohitra izay mirongatra ary mahazo vahana atatoato. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena tsy nahafahana miaro ny firenena nigeriana amin'ny tsy fandripahalemana ataon'ireo vondrona ampampiroro ny paikady napetraka ny filoham-pirenena nigeriana. Mohamed Bazoum nateo aza ny fanoloran-tena sy fanohanana ireo firenena avy any ivelany toy ny la France, i États-Unis ho ny jenelary ao antoerana. Ny andinindiny zay avy hatrany. Ankafaliana atrano tompo kilasy tompo vavy no itsidiana ny tokatranao amin'izao alina izao miarabanao ary manasanao hanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany. Ifidy izay ho filoham-pirenena malagasy ny mpifidy mananjoa ifidy ny alakamisy 9 novambra 2024 ho avy izao. Mialohan'izany amin'izao fotoana izao misy ny fihaonana, fivoriana, fankakevitra, fanambarana ary voaresaka hatrany ny nationalité frantsay mahavaza antaratasy ny filoha Rajoel sislany ny fanehoan-kevitra indrindra amin'ny eto antoerana ny solitena ny sadaka izao. Eo amin'ny matoada tsoratra Gaeton Andriatsilavo. Andro sisa no isaina tapitra ny mahafilohan'ny Madagasikara n'Andriamatoa Rajoelina raha mbola irotsaka ho mpifaninana hovidina izy. Ny lalàna no mamaritra izany. Lazainy ombeny hoe tany tandalany Madagasikara. Afatotry ny lalàna nefa io filoham-pirenena ankehitriny io amin'ny fananany izy ho pirenena frantsay. Tsy nandahy izany izy no amafisy ny fataratasy 7 cm izay any aminy no milazan'izany. Misy mitory izy noho izany, misy fitoriana eny amin'ny ACC ary misy eo amin'ny lapan'ny fitsarana anosy. Nivoaka tamin'ny fahanginany ny ACC mikasika izany tamin'ny alalan'ny filohany Florent Rakotoarso. Nilaza ity mpitsarambony ity rehefa avy niaona tamin'ny délégationna ny SADC fa hamoaka didim-pitsarana momba io fitoriana voarahin'ny ACC momba ny nationalité frantsay anana ny filoha Rajoelina io. Nilaza fa tena hanao ny asa niaraka ny lalàna ny mpitsara eo amin'ny ACC ary avoaka melohan'ny fifidianana filoham-pirenena izany didim-pitsarana izany.
olona mizaka zom-pirenena malagasy hoy ny filohan'ny ACC no tokony azo ho fidina ho filoham-pirenena malagasy. Tsy niteny kosa izy hoe manana zom-pirenena hafa na sady manana zom-pirenena hafa. Andrasan'ny mpanara-baovao araka iny resaky ny filohan'ny ACC tamin'ny mpanao gazety teo anolohan'ny Sadek iny, ny mety ho hevitra ireo mpitsara ambony momba ny andininy anatin'ny lalam-panorenana momba io fizakana zom-pirenena io na io nationalité io. Arahany rehetra maso akaiky ny fanarahana araka ny tokony ho izy ny lalàna marina ary ny fametrahana avo ny feon'ny fieritreretana. Mpitsara ambody nanao fianianana raha teo no amoka kadidy. Nilaza moa Andriamatoa Florent Rakotoarisoa fa tsy tokony hisy tezitra amin'izay didy ivokeo. Efa betsaka moa ny fanehoan-kevitra nivoaka na tamin'ny mpanohana fitondrana, mpanohana mahafapo ny filoha ankehitriny, na mpahay lalàna, na mpanao politika sy mpandinika raharaham-pirenena hatramin'ny olon-tsotra mikasika io nationalité frantsay an'ny filoha rajoelina io. Izany hoe efa nahazo vahana teny rehetra teny io resaka io vao amoaka didy ny ACC. Anao ahoana ny didy? Mirona makaiza amin'ireny hevitra samy hafa ireny izany didy izany. Raha izay ny tetsy amin'ny ACC, isan'ny naonany Sadek ihany koa ny CENI ary namory ny mpisehatra politika sy ireo manana anjara asa amin'ny fifidianana ihany koa. Ny an'ity rafitra maleo tena misahana ny fifidianana ity moa dia ny hoe manao antsakany sy andavan'ny asany izy. Nambarany ihany koa nefa fa tsy ampy ny vola iasany. Ireo mpifaninana amin'ny fitondrana ankehitriny teny amin'ny CENI etsy andaniny dia maneho ampaibe maso ny tsy fahatokisana io CENI io ary mitondra sosikevitra hatrany. Nanangana ilay atao hoe komitin'ny fanavotam-pirenena ihany koa etsy ankilany ireo mpanao politika maromaro. Tena fanoherana ny kitsirano ny fitondrana ankehitriny io ary tsy fahatokisana ny fomba fikarakarana ny fifidianana filoham-pirenena. Mifamahofao ny hevitra, misy ny miresaka hoe mila gouvernemanta teknisiana ikarakara ny fifidianana, misy ny miteny fa tsy mila teteza mita ary ataovy ny fifidianana. Ofisialy io ny datim-pifidianana filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara. Izay ny resaka hita maso. Azo antoka koa fa misy ny resaka ambadika, fanao zany amin'ny politika. Mafana tanteraka ny toe-draharaha politika eto Madagasikara. Vaovao mahakasika ny fifidianana izay hatr'izany nanolotra tolo-kevitra hanamafisana ny ady amin'ny kolikoly ho an'ireo candidat hirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara amin'ny ity taona ity. Ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara izay navoaka tamin'ny fomba ofisialy androany. Tolo-kevitra izay tokony miompana amin'ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ka hanampy ireo candidat amin'ny fandrafetana ny vinanasa ampandrosoana ny firenena. Fanadihadiana hoentin'ny Henri Florian. Amin'izao ankatoky ny fifidianana filoham-pirenena izao, ny sintona anisan'ireo kandida sy natoko politika momba ny fahabetsahany hitrangana kolikoly amin'ny sehatra maro samihafa eto amintsika ny teo anivon'ny Transparency International Initiative Madagasikara. Namolavola tolo-kevitra ho fanampiana ireo kandida amin'ny fandrafetana ny vinanasany ho any ady amin'ny kolikoly ny teo anivon'ny Transparency ka natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany. Ny lafi ny fahasalamana, ny fitrandrana renan-kibon-tany, ny jono, ny fambolena, ny fananantany, ny fitsarana sy ny maro samihafa no hita ao anatin'izany tolo-kevitra izany. Izany tolo-kevitra izany moa dia mivoaka avy amin'ny fikarohana isan-tsahan'asa izay nataony eny andritra ny 5 taona. Ndao ranga avondrona daholo ireo tolo-kevitra efa navoakantsika sy efa nampitaina tao anatin'izay 5 taona izay fa mety mba ho ampiasain'ireo kandida samihafa ireo ihany ilay satria zareo amin'izao fotoana izao mandrafitra ny atao hoe programan'asa na ny projet de société izay hoentiny ihany koa ho ao anatin'ilay fifidianana izany. Dia tsara hoe misy tena hoe sehatra fiadiana amin'ny kolikoly anankiray ao anatin'izay programme izay zany dia izay ny eritreritra hoe mety hanampy andry zareo ity tolo-kevitra ity. Zavatra tsapa sy hita mantsy raha ny ady amin'ny kolikoly eto amintsika amin'izao fotoana izao be dia be ny fampanantenana izy fa mbola vitsy ihany ny tanteraka, izany hoe mbola mila miezaka mafy sika rehetra izay vao tena hoe tena ho fongotra ny kolikoly indray androany. Ny fifidianana amin'ity taona 2024 ity no isan'ny varavarana misokatra mba hanapariana amin'ireo kandida ho filoha sy ireo kandida ho soloavim-bahoaka sy ny ben'ny tanana atsoatsy ny tolo-kevitra isan-tsehatra mba hanamafisan'izy ireo ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara.
mampiahiahy ihany koa amin'izao fifidianana izao ny fividianana ny safidin'ny malagasy ka hoenitra ny fanaramaso izany ony teo anivy ny transparency international dia mampiahiahy mazava ho azy dia amin'ilay fifidianana ny safidin'ny mpifidy amin'ny alalan'ny fanatobahana vola fizarana ataoko hoe fitaovana maro samihafa sy ny sisa hitantsika foana nge rehefa ataon'ny olona rehefa atao anatin'ny propagande ny fanesy rehetra reny na hoe omena katrely nareo rehefa zao na hoe ho zaraina nitsy zaroa sy ny sisa reny le fampanantenany reny zany a misy koa manao tena hoe fizarana vola tsotro zao ao anatin'le fampielezan-kevitra izay mbola tsy nanomboka akory apatsehivina ihany zay dia reny rehetra reny dia endrika kolokolo daholo fa anomboka anaramaso tsikelikely zao n'izay ian'ireo programa nasa izay ho atolotro ireo kandida ireo rehefa tonga ny fotoana mba hijerevana hoe move nisy niraisina ilay zavatra natolotra ohatrohatry ny ahoana ny vina iadindry zareo amin'ny kolokolo ao anatin'ireo programa nasan'ireo dia rehefa tonga amin'ny fotoana tsy maintsy angataka amin'ry zareo ihany koa zay mba hanao engagement na anome toky zany ny rehetra hoe tena mpiatra nyreto zavatra ny soratsoratana atao anaty programa nasy reto tokoa dia izay indray mbola ho araha-maso avy eo hatolotra ireo kandida rehetra na aviaiza na aviaiza tsy anavahana ity tolo-kevitra ity raha ny fanazavany transparency ka hanengana izy ireo mba ampidirina ao anatin'ny vinanasany mba hoentina hanamafisana ny ady amin'ny kolokolo eto Madagasikara sehatra dia mibeny folo izay tena ahitana trangana kolokolo eto amintsika no tena voakasika ao anatin'ity tolo-kevitra ity ny tsy fahaiza mitantana ny hiampitondra no mahatonga ny firenena amin'izao toerana misy azy izao ho ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga atao ao Tsorony Mandidy Androany nandritra ny fivorinana na rahana adihevitra no tanterahina atany an-toerana vokatry ny tsy fipetrahany fitsinjaram-pahefana potika ny sehatra rehetra raha tsy laza fa tsy ny fanabeazana ny fandrarana potika ny lalana ary mirongatra ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana manerana ny nosy fanajadiana hoetiny onona saina Tsorony Mandidy renivohitry ny faritra Bongolava fantatra amin'ny fananana omby mamatsy enana Antananarivo eo ihany koa ny famboleny sy ny arenakibon'ny tany toerana manana arena maro na ambony na ambanin'ny tany saingy miaina anaty fahasairanana ny vahoaka tsy misy na tsy ampy ny tohana avy amin'ny fanjakana amin'ireo velaran-tany amina hektara ny ahafahana mamboly mivelona amin'ny herin'ny tenany ireo tany-tsampamokatra tsy mahazo fiofanana voalaza fa manana teknisiana maro i Madagasikara saingy vokatry ny tsy fipetrahany fitsinjaram-pahefana mivangonga ao andrenivohitra izy ireo ankoatra ireo olana sedrainy tantsaha ato amin'ny faritra Bongolava ny aratsindalana izay miteraka fitotonga ny vidim-bokatra lalana izay efa natao ary azo atao saingy potika noho ny tsy fahaiza mitantany mpitondra hoy ny filoha nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga raha tiana atao manana fitaovana faritra Bongolava manana fitaovana faritra Melaka raha tena nampiasainy ireo ka tena fantatra fa lahara-pahamehana iny lalana RNNBC iny efa tamin'ny 24 efa nisoroana vita maraina miala avy any Maintirano mandreva tonga ny Antananarivo efa nisy zany teo 24 sy 24 raha tena lahara-pahamehana ka nampiasainy ireo fitaovana ireo fa tsy hoe nitady vola hafa akory mba hahafahana manavitra an'ilay olona azo nataona izy zany manana fitaovana mifakotra anakory ka samy manao ny apahany avy aty aminy avy fa le finiavana politika te hanova zavatra ny tsy misy le finiavana politika te hampiova sy tena hitady mivaolana ifotony amin'ny vahoaka ny tena tsy misy ao anatiny eo dia zay ny mila hovainy zay le politika sa resahana teo iny raha tsy misy politika sa manova zavatra tsy miova mihitsy Madagasikara zao zany hopotika ireny fitaovany ireny ravy ireny fitaovany ireny diza ny vomafy volantsika tokony nanovana zavatra ao fampandrosoana nanovana sekoly nanovana hopitaly zany le nariny reny tsy niambahamba ireo solotenany vahoaka teto amin'ny faritra Bongolava nitatitra ny maharary azy ireo nandritra ity fivoriana na rahana adihevitra no tanterahina teto Tsorony Mandidy Androany ity za mahatsapa ankehitriny fa potika ny rafim-panagasy eto amin'ny firenena malagasy ny fanontaniana mipetraka dia hoe ahoana ny fomba atao hamerenana an'izay fa na dia maro ny dika isan-karazany tena misy mivatsy hoe misy dika
ny raha nananao ny sekoly sy sisa rehetrarehetra tenya diandraiky piatsehatra rehetra tany misy fampianarana momba ny resaka fanabeazana zay fa maninona tsy tanterahana reny dika fanarahananao reny. Ty Bongolavy ty dia anisan'ny faritra malalaka nefa fitsimponina sady lasa tohatra fiakarana. Ankoakeliny lozandreny ihany ny commune am'izao dia manjokojoko rireny fantatrao ihany koa problème izay misy hatramin'ny CFD sy ny parany commune izay atao hoe tsy mivoaka tsy mipakatra any am'fotony. Manana irana ary olana eo anivo ny fiarahamonina moa anatin'ny kristianina vao resaka teo fa ohatrany tsy tena vatsara hoe inona le paikady zany hoentiny lematofoloa makasika nikorana zay tsy fandiram-paharevanzay ty afara. Sehosehoana no mahamaiky ny mpitondra mahatonga ny zava-misy ankehitriny ho ny antoko MMM tsy homena sehatra ireo olombeofidy sy olombeotendreny fotony izay mahafantatra tsara ny zava-misy fa ny fanjakana foibe hatrany no misekoseko mitondra vahaolana vokana tsy misy vokana izany ary miaina anatin'ny fahasahirana hatrany ny vahoaka raha tsy ilaza afa-tsy ny tsy fandriam-pahalemana izay ahitana tranga andro amanalina eto amin'ny faritra Bongolavy. Ady voalohany ane tsisy fandriam-pahalemana azo heverina eto araka lazaiko teo raha tsy mihatsara ny fari-piainan'ny malagasy. Zay aloha zany tanjona tsy maintsy apetraka voalohany efa nyteneniko teo iny. Rehefa tsy mihatsara fari-piainan'io raha tsy manana politika natsarana ny fari-piainana tsisy fandriam-pahalemana hipetraka eto. Faharoa manakaraka zay fanarahan-dalàna. Isika dia omban'ny lalàna dolo tany tan-dalàna. Ahoana moa ny isiny fandriam-pahalemana raha mbola misy olona anankiray noho ny fahefananana noho ny toerana misy azy dia afaka mampiasa fahefana amin'ny olona mihoatra noho ny zavatra omeny lala voafaritra ao anatin'ny hoe fanamafisana ny fandraisana andraikitsika tsirairay avy. Tsy vahaolana mihitsy dia andeha amiko tsy vahaolana ngeny dia hoe dia iza ny olona manana fahafinaretana dia efa olona higadra. Fa tokony apetraka ny fanontaniana inona mahatonga an'izany olona migadra nandray anjara daholo ny rehetrarehetra hoe rehefa misy zavatra miseho dia zao ny fepetrem-bonantsika aza dia tonga dia miazakazaka hitifitra an'le olona na miazakazaka ampidina azy any amponja fa vao eto toerana eto ilay izy. Mitohatra ny tsindry mahazo ireo olombofidy ataony olomboatendry atao amin'ny faritra Bongolavy hohatra ny reto-mpandray anjara tamin'ny fivorinana raina adihevitra ity androany manjaka ny didiko felehibe sy ny raha matahora atao amin'ireo tsy mitovy firena amin'ny mpitondra ankehitriny izay nampindramina ny fahefana tranga izay tsy azo ekena ho ny antoko malagasy miara-miainga vahoaka noho ny fidirem-ben'ny tanàna sy mpanolotsanan'ny tanàna ireny ka tokony homena ny asina sy ny toerana mahizy azy raha tiana ny ampandroso marina ny fireneny. Tsy tantaratra nandritra ny fotoam-piasana izao fitondrana izao ny fanomezan-danja ny orinasa malagasy anika maro ny vahoaka tsy anasa izay mampironkatra ny tsy fandriam-pahalemana sy mampiakatra hatrany ny tany fantrana eto Madagasikara hoe nisy olombavambahoaka ny manakara teo aloha Zafimatratra Abel fanajajina. Saika latsaka ankaterina avokoa ny ankamaroany ny orinasa malagasy amin'izao fotoana izao. Ho nisy olombavambahoaka ny manakara teo aloha Zafimatratra Abel noho ny fanaovany fanjakana tsinotsinona azy ireo sy ny fanomezany fanjakana vahan'ireo orinasa vahiny izay miasa eto amintsika. Tsy ampitosika avy amin'ny fanjakana ny orinasa malagasy izay tokony ahafahana mampiakatra ny tany fananana asa raha ny fanazavany. Ino no antony sy mampisy asa mpivelomana ilay privé misy zany amin'ilay resaka orinasa madinika sy salasalany no tena potoka amin'izao fotoana izao. Confien'ireo mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao amina grande entreprise aby ny asa mpivelomana rehetra. Aiza zany momba ilay madinika kely ny gasy izay ataontsika hoe ny gasy any anie nampiasain'ireo grande entreprise ireo taio ny orinasa malagasy namanao raha aminao raha hitapo aminao raha ireny aminao satria dia ny orinasa vahiny aby zany no mahazo sehatra amin'izao fotoana izao anika mitombo misy fanagnanasa mirongatra ny asan-dahalo mirongatra ny asa ny fisiana sakaro posy mirongatra ny sito mahery dia izay ve ny hafarany ty fireneny ty. Ao anatin'ny kion-dalana mialohan'ny fifidanana filoha-pirenena
ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka tokony ahayakalesona ny tsirairay ka tsy ho azy veriverezana amin'ny vola sy ny akanjo mandritra ny fambilezan-kevitra. Ny zavatra nampanantenaina tao amin'ny propagande aloha da gn'akamaroany da sy tanteraka ka hatramin'ny oviana ny mety ho avitany anazy fa manana 3 volana asika zao sisa ambiny angamba raha be dia anjara mpitondra fanjakana ny mahita hoe mety aminazy ve zao sa sy regniny ny olo mikaikaika io fa azadigno fa rehefa olo mikaikaika ka sy managneriny tonga fotoagna soma eo anao koa da mamaly izy zany hoe le valim-piti ataony zany de fitiny menao anazy koa no avaliny aminao de ho avy zany gnaotra magnatody na 0% amin'ny élection satria agny mba azo afahany vahoaka mamaly raha ohatra ka hoe sametranao fitiavana sy sikolokoloinao izy satria itobaka ny t-shirt itobaka ny vola ho an'le mpanambola ary ho tambatambazana amin'ny artiste koa zany ny vahoaka malagasy tandremo toy ny gnanak'Andriamaso satria ny safidy sy miveriny indroy. Mpitondra ny omana sy manana fahaiza-manao momba ny olam-bahoaka no ilain'ny vahoaka malagasy sy ilain'ny Madagasikara ho hiatrany tesoavim-bahoaka ity fa tsy mpitondra taitaitra amin'ny zavatra iray izay tsy lahara-pahambehana amahana ny olam-bahoaka. Vaovao mahakasika ny fanabeazana kosa indray ny voaka tamin'ny fangina ny ireo zanaky Mahajanga avy eo amin'ny fizamamy filongoben'ny Sakalava sy ny ampanjakaben'ny Boeny sy ireo mpiara-miasa aminy nanao fanambarana fanameloana ny hetsika mamovaty famohana mialoha ny lazahady nanandritra ny fanadinam-panjakana baccalauréat teo iny fanadihadiana hoentin'ny kolo Mahajanga. Manameloka tanteraka ny fanaovana antsirambina ny fanabeazana ny zaza malagasy tamin'ny fanapariana ny lazahady na mialohan'ny fotoana nandritra ny fanadinana baccalauréat teo iny ireo vondrany zanaky Mahajanga ka nanao izao fanambarana izao. Izahay mpanjakaben'ny Boeny sy ireo mpiara-miasa aminy oloben'ny Boeny filongoben'ny Sakalava eto Madagasikara ary ny fizamamy dia manao izao fanambarana magnaraka zao. Manoloana ny zavanitranga nandritra ny fanadinana baccalauréat teo dia manameloka tanteraka ny fanapariahana lazadina mialohan'ny fotoana. Eto izahay dia mitondra ny teny fisaorana ho an'ny roa izay nanolo-tanana ny fanampy tamin'ny androny alarobia ariva iny. Manarak'izay dia manaitra ny rehetra mba samby handinika ny aretiny izay mikiky ny firenena dia ny fahavalombonana zany hoe ny kolikoly. Eo ny mpivarotra mpanaparitaka lazadina, eo ny mpividy ary eo ireo tia hazo mari-pahaizana mbola kolikoly no mampifamatotra ireo olona ireo. Na avy amin'ny ankilasy inona na inona andao melogona ireny mpanimba fanabeazana ireny sazio mafy izay navandoza. Tsy ankasitrahany izy ireo velively noho izany ny fampidirana ny ministry ny fampianarana ambony professeur Somakoy Elia Beatrice tamin'iny raharaha iny ka mahasari-piaro azy ireo tanteraka izany. Tompon'andraikitra amin'ny mampitarika ministera azy ny ministra fa tsy mifehy kosa ny feon'ny fieritreretany tsirairay amin'ny zavatra ataony. Sari-piaro amin'ny zanaka ny faritra izahay oka samby handinika lalina ny tsirairay. Raha misy ny heloka nataony sasany dia oka mba tsy ho zanaka ny Mahajanga indray no sazina na atao tomponantoka amin'ny fahadosoana ataony sasany. Niteraka savorovory manerana ny Madagasikara tokoa initrangana fiparitany lazadina mialohan'ny fotoana nandritry ny baccalauréat teo iny ka aoka izay tena tomponantoka tamin'izany ihany no fahaizina mafy hoy ireto zanaky Mahajanga miray feo ireto. Dia izay lafim-baovao izay tomboky lasy tomboky vavy no etontsika misy endrikely ato anatin' ireto dokavarotra ireto. Amin'ny tapany faharoa kosa no anarantsika ny vaovao mahakasika ny fampianarana izay hatrany ny mahakasika ny fandriampahalemana ary ny maresaka iraisam-pirenena. Dahoary. Wawa Production si Telma manolotra ho antsika 10e édition du Festival Somaro 20 ans du groupe Wawa à Oseille.
2 au 6 août à Nosy au stade municipal de Boutvanio. Panakanto malagasy vahiny maro no hieraka amintsika. Wawa, T-Nice, Daddy Love, Mami Gotso, Mad Max, Seiz, Nashan, Oladad, D-Line, Bastalayon, Sanjamet, Parish, Zili, Tonsmaina et Yona Edge, Big MG, Alera Mansom, Goulam, Rijad, César, Rootsman, Vayevshila, Nela Brown, DJ Sweetie, Liko Kininike. 10e édition du Festival Somaro. 20 ans du groupe Wawa. Sponsor THB. Sponsor officiel Telma. Fer 5. Calcium et vitamine A avec une bonne dose de rire. Une recette source de 4 nutriments essentiels. Parce qu'il faut de bonnes choses pour bien grandir. La vache qui rit parce que c'est bon de rire. Ina dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiry ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana no notrikaina entin'ny soja. Ina ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamatave, misatra amin'ny telo sy roa arivo. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2+1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1+1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans 2 prestigieuses écoles en France, le groupe EMA et l'Omnes Éducation. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la PMI Madagascar. Tavaverina indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao isika manana anjara toerana goavana eo amin'ny fampivoarana sy ny fametrahana fanantenana vaovao ho an'ny firenena ny mpampianatra eny amin'ny université hoan'ny professora Raymond Ranjeva androany isan'ny antony iray tratraran'ny malagasy ahafahan'ny malagasy misitraka ny harem-pirenena ihany koa ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana fanadihadiana. Manoloana ny olana misy eny amin'ny université ny tontolon'ny fanabeazana sy ny fampianarana amin'izao fotoana takiny eto Madagasikara ankehitriny ny amelomana fanantenana vaovao ahaolombanina ny malagasy hoy ny professora Raymond Ranjeva. Manana didy sy anjara sagoavana amin'izany ny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony ny fampianarana sy ny fanabeazana eny amin'ny université raha ny fanazavana. Mazava fa ho an'ny mpampianatra amin'ny ambaratonga ambony ny fampianarana sy fanabeazana eto amin'ny université no hanarenana firenena androitana ny fanjakana ary ny fiarahamonina. Ary tsy misalasala androany mpatsiaka fa tsy hambaka ny anjara mpitondra politika ny adidy ny mpampianatra ety amin'ny université satria raha miteny frantsay zay dia le pouvoir intellectuel est un véritable pouvoir politique, sinon le plus important, puisque le politique y retrouve ses lettres de noblesse et d'autorité. Nambara ihany koa fahalalana voalohany ahafahan'ny malagasy misitraka ny harem-pirenena ny fanatsarana ny sehatra ny fanabeazana. Tsy ho an'ny mpianatra ihany fa indrindra ihany koa ny mpampianatra ka hatratra ny filanitsena ny asa eto Madagasikara. Ny mpampianatra eto antsika dia mbola hiezaka lehibe io ary anisan'ny mahatonga ny mbola tsy tena azo lazaina hoe tsy mahatratra loatra ny zavatra tadiavin'ny orinasa eto Madagasikara na hatramin'izao any fa mbola hiezaka io. Manao dia manao tsika ary araky ny resaka teo efa mitombo tsikelikely ny vokatra
tsy maintsy manaraka izany keo ny mpampianatra dia ho avy tsy kelikely io sarotra fa mbola manaotsika tsy aivina ny ampiraika amin'ny 20 tomianadahy indray ireo tanora niofana tamin'ny sehatry ny informatika navoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ary rotsaka avy hatrany amin'ny sehatry ny asa ny sehatry ny asa izay mbola mila izaka goavana eto amintsika ahafan'ireo tanora mahavita fianaran'ireo manana asa ka andraisany anjara amin'ny famokarana sy ny fanatsarana ny toe-karenina malagasy vaovao mahakasika izay fanabeazana izay hiatrany ray aman-dreny maro no mitaraina vokatry ny fiakarany sara ny fampidirana mpianatra any amin'ireo sekoly tsy miankina amin'izao fotoana izao tsy anjarany ministera ny fanabeazam-pirenena no mametra ny vola takin'ny sekoly amin'ireo ray aman-dreny mpianatra raha ny fanazavany ministra Androany saingy miantso azy ireo fa hijery ny tombontsoa iombonana manoloana ny fahasahiranana ankehitriny fanajejina mikaikiaka amin'ny fiakaran'ny sara ny fampidirana mpianatra ny akamaroan'ny ray aman-dreny amin'izao fotoana maro ny filana amin'ny andavanandro no tsy maintsy ampandeferina hitsonjovana ny fianaran'ny ankizy tahaka ny sakafo hohanina izay voatery ahena na izany azy misy ihany koa ireo voatery mitrosa noho ny fahasahiranana manoloana ny fidangany vidim-piainana mba hitazomana ilay hoe ny ankizy tsy maintsy ampianarina sahirana ny sainay ray aman-dreny ny fanampiana avy any ivelany tsisy fanampian'ny fanjakana tsisy nefa ny droit miakatra dia eo zao mbola mitady vahaolana hoe ahoana ny atao tsy maintsy hoe mitrosa zao dia ahena ny sakafo ahoana ny dépense tsy maintsy ampianarina mbola andalam-piarakarana zao dia mbola manao ny calcul rehetra hoe ahena zany ny sakafo ahena ny vidim-piainana rehetra tsy maintsy ahena afa-tsy ny ofatrano dia ny fahitako anazy dia tena hoe tena voamay miasahirana foana le malagasy tsy zaka fa efa mividiny olona tsony zany le amafy ny fiainana nefa indray ny solution zany tsy dia misy loatra omen'le fanjakana fa dia ny ampiakatra foana raha ho ana manokana zao dia priorité aloha tsy maintsy hoe ampianarina ny zaza fa mandefitra zany any amin'ny zavatra hafa ohatra hoe sakafo sy ny lafiny any amin'ny asa tsy haiko ohatra ny any amin'ny resaka fitafiana sy ny ohatr'izany zany ahekena zany ny any fa le zaza aloha zany tsy maintsy mila mianatra satria no aviny zany ny antony tsy maintsy jerena ny hoavin'le ankizy mba anatsarana ny firenena koa satria efa zao ny ainana nefa ny avendray koa mbola zareo mbola hijaly koa ny arina any dia tsy maintsy hoe ezahana hoe ampianarina foana zareo ireo sekoly tsy miankina no hitantaratra treto fa mampiakatra io sara ny fampidirana mpianatra io tsy anjaran'ny ministera ny mametra ny sara ny fampianarana apetraka ireo sekoly tsy miankina hoy ny ministry ny fanabeazam-pirenena Androany malalaka amin'ny fanapahan-keviny mahakasika ny fampandehanana ny sekoly izy ireo saingy tokony hahay fampitsinjo raha ny fanazavana misy lalàna moa ny fanokafana ny reny sekoly miaitena reny ary misy fepetra ihany koa tsy maintsy arahan'izy ireo na amin'ny resaka kalitao ka ny fanentanana moa zany ny an'ny ministera moa zany voalohany indrindra ny hoe mba tokony andray andraikitra sy hijery ihany koa ny tombontsoa iombonana sy tombontsoa an'ireo ankizy ireo ny amin'izao fidiran'ny mpianatra izao mazava ho azy fa ny tontolon'ny fanabeazana ny amin'ny sekoly miaitena moa zany na ny amin'ny sekoly tsy miankina dia malalaka kanefa ny kosany amin'ny mahamalagasy sy amin'izay fiaraha-miasa amin'ny ministerany fanabeazam-pirenena izay dia misy foana ny fifampidiniana amin'ny fanapahan-kevitra moa zany ministera no manomeny atao hoe tondrozotra moa zany sy ny lalatsaina amin'ny akapobeany amin'ny fijerena manokana an'izay sehatra anankiray izay amin'ny fiandohan'ny volana septambra ny fidirana ofisialy amin'ny taom-pianarana 13/4/2022 araka ny tety androm-pampianarana navoaka ny ministera ny fanabeazam-pirenena antony mahatonga ireo ray aman-dreny manao ny ezaka rehetra dia n'izao ahafahana mampiditra ny ankizy an-tsekoly ara-potoana vaovao mahakasika ny fahasalamana kosa indray ireo tanora sy olon-dehibe no tena lasipatry ny aretina hepatita ao toliara amin'izao fotoana izao amin'izao fankalazana ny andro maneran-tany hiadiana amin'ny havalana aretina hepatita izao nitondra fanazavana mahakasika izany aretina izany ny Bitsabo avy eo amin'ny CHU Tanambao toliara kolo toliara no mitondra ny fanadihadiana amintsika
20 jolay fotoana ankalazana ny andro maneran-tany ho fiadina amin'ny hepatite. Io aretina io izay sarotra fantarina ny fambara ahafantarana fa voan'ny olona iray no koa mora mifindra raha ny fanazavana. Androano iaratsika malala fa andro fankalazana ny hepatite eran-tany. Dia ny tsara ho fantatratsika zany dia hoe inona moa no atao hoe hepatite. Zany hepatite zany dia tsara ho fantatsika rehetra fa aretin'aty. Mety ho toksika zany na hoe avy amin'ny virus zay no antsoina hoe hepatite viral B. Dia io hepatite viral B io ny fomba fifindrana dia mifindra amin'ny alalan'ny rora, amin'ny alalan'ny firaisana ranofo tsy voaaro, mifindra koa izy amin'ny alalan'ny lio, zany hoe mety hamindra koa zany reny sy ny zaza ao am-boka mety ho tratran'izay satria mifindra amin'ny alalan'ny lio koa izy. Fa ny tena mampalahelo amin'izy ity moa zany dia le olona maro zany le olona tratran'le hepatite vezivezy eny tsy fantatra hoe tsy fantany hoe voan'ny hepatite B izy. Satria ny antony le hepatite B zany tsy dia misy fambara loatra ao anatin'ny 2 volana ka hatramin'ny 1 bolana eo. Tsy dia ahitana fambara ny olona mitondra io virus hepatite B io. Dia amin'iny nefany mamindra le olona fa tsy fantany hoe tratran'izany zavatra izany izy. Matetika ireo olona hitanay aty amin'ny hôpitaly ireo matetika reo na hoe tany amin'ny nanome lio izy tany amin'ny banque de sang isy havany hoe opérena dia nitady lio dia tany izy no nitiliana dia hita hoe misy hepatite B zay vao tonga magnanjo ny dokotera. Indraindray koa izy hoe efa tonga le aretina fa tena tratran'le tena aretina aty fa potika mihitsy le aty noho le virus hepatite B zay vao tonga aty amin'ny hôpitaly. Zay zany ka matetika mitranga eto hitanay eto. Fa izy io zany ankapobeny dia tsisy fambara dia tena mamitaka tokoa eo anatin'ny 2 volana 1 bolana eo dia tena tsisy fambara tokoa. Raha ny fanazavana hatrany dia ny tanora sy ny olon-dehibe no lasibatra amin'ity aretina ity raha ny eto Toliara manokana. Ankapobeny zany ny olona talaka eto aminay dia tanora sy ny olon-dehibe no efa no betsaka tratran'io aretina hepatite io. Ataoko hoe tanora matetika aloha le tanora fa manao firaisana ranofo no tena hitako hatreto sy ny olon-dehibe. Manaintana hatrany ny tanora ny avy ao amin'ny CHU Tanambao Toliara hanao ny fitiliana farafahakely ny isaky ny 3 volana any amin'ireo service médecine rehetra raha ny eto Toliara. Lafimavao hafa kosa indray efa ela no fananaiky andrafitra lalàna mahakasika ny zon'ny vehivavy miaraka tamin'ny firenena maro taty amin'ny kontinanta afrikany Madagasikara saingy tsy mbola nanao sonisy ampanankery izany hatramin'ny androany isany antony mampikatso ny fivelaran'ny vehivavy amin'ny sehatra maro lafo tahaka ny politika sy ny fampandrosoana hoy ny CNFM manany Conseil national des femmes de Madagascar. Fanadadina. Tsy mbola voaaro amin'ny zony ny vehivavy malagasy mandraka ankehitriny noho ny tsy fanaovan'ny Madagasikara sonia ampanankery ireo lalàna iraisam-pirenena mahakasika izany na ny protocole de Maputo io tsy fahafahan'ny lalàna miaro ny vehivavy malagasy araka ny tokony ho izy io izay isan'ny antony mahavitsy ny vehivavy misehatra sy mivelatra amin'ny sehatra maro tahaka ny politika. Le protocole de Maputo io dia misy article na hoe andalana moa zany 2 ao anatiny. Voalaza ao daholo ny sokajin'ny zony vehivavy ohatra amin'izany ny zo ara-pahasalamana, ny zo anana fanabeazana, ny zo ara-politika, ny zo droit civil, ny zo anana asa, ny zo ara-toekarena rehetra santionan'ireo fa azo lazaina hoe feno dia feno zany io protocole de Maputo io raha hoe ny zony vehivavy no resahana. Ka raha manoloana ny zony vehivavy eto amintsika dia hita fa mbola betsaka ny tsy fanajana ny zony vehivavy iainany vehivavy malagasy manomboka hatrany amin'ny ankizivavy kely moa zany ny tanora ny vehivavy. Ka io protocole de Maputo io dia fitaovana anankiray ahafahan'ny firenetsika manana an'izay cadre juridique zay iarovana amin'ny sehatra ambonimbony kokoa ny zony vehivavy.
misy ampahany tsy maharesy lahatra ireo tompona andraikitra no antony tsy anatotosana ny fanaovantsony ampanakery ny lalàna iarovana ny vehivavy amin'ny zony raha ny fanazavana vitsy noho ny tombontsoa tokony hositrahany vehivavy anefa ireo andalana mampiziriziry ireo tompona andraikitra ireo ka anaova ny CNFM na ny Conseil national des femmes de Madagascar antso amin'izy ireo. Ny olana sedraitsika eto Madagasikara mantsy ny zony vehivavy dia miparitaka any anatina lalàna isan-karazany ohatra hoe any amin'ny droit de la famille, any amin'ny droit civil, any amin'ny droit de la santé, de any hatrany amin'ny droit pénal. De reny lasa mbola tsy misy zany anankiray mamondrona an'ireny azo ireny ka sahirana amin'izay raha misy ny tranga tsy fanajana n'le zony vehivavy de aiza no anaovana référence an'le izy de sahirana be. De eo koa misy koa le zony vehivavy zay mbola tsy ohatrany tsy fantatra tsy voateny mihitsy eto amintsika satria tsy misy an'izay lalàna miteny an'le izy zay. De zay no mahatonga atsika zany somary ohatrany hoe kilemaina kely zany le firenena raha tsisy an'izay le cadre juridique manambatra an'le droit rehetrarehetra io tonga de complet ny ao anatin'io tonga de zony vehivavy ray manontolo ny ao anatiny fa tsy sahirana indray hoe hijery any amin'ny droit de la famille hijery ary indray de vadibadika eo zany de lasa sahirana fa tokony hoe avondrona le izy de nefa efa nisy an'io lalàna iraisam-pirenena io efa nisy ezaka nataona firenena maromaro nanangona an'le droit de inona tsony moa ny anaovana ezaka fa ratifian'io tsika satria mitovitovy ane ny zavatra iainan'ny vehivavy aty amin'ny continent africain de zay no mapety atsika ny zavatra voasoratra ao anatin'io. Mbola mihajerery amin'ny fangatahana ny anaovan'ny Madagasikara sony ity protocole de Maputo ampanajana ny zony vehivavy ity ny CNFM. Efa nisy ny dingana natao hatrany ivelany saingy ny fanaovan'ny Madagasikara sony ampanakery ireo lalàna voarafitra ireo no andrasana. Ho fanampiana ireo vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana nanatanteraka etsika fizaham-pahasalamana maimaimpona androany ny eto anivony antoko malagasy miaramiaingy ny eto amin'ny distrikany Ambohidratrimo no nanaovana izany etsika izany ary itohy amin'ny faritra hafa raha ny fanazavana ireo tompona andraikitra fanazezena. Ny falafosan'ny sara ny fitsaboana no mahatonga ny olona maro misafidy ny hanao dokotera tena na ao mihitsy aza ireo tsy manantona mpitsabo mihitsy. Ho fanampiana ny vahoaka ao anatin'ny fahasahiranana misy ny etsika fitsaboana maimaimpona izay karakarainy eo anivony antoko MMM izay atao amin'ny distrikany Ambohidratrimo. Zava-dehibe aminay atao amin'ny antoko malagasy miaramiainga mikarakara mikasika ny fahasalamana ny mpiray-tanindrazana de eto zany de araka ny lazaiko teo consultation ary indrindra misy koa échographie samy mahafantatry tsika fa somary avoavo any ny freany fikarakarana ny échographie fa dia niraisinay zay andraikitra zao de mbola hotohizanay amin'ny toerana hafa maromaro eto Tananarivo de zay mba mino fa zay fandraisanay tanana zay mikasika amin'ny fahasalamana mba hanamaivana ny fiainan'ny mpiray-tanindrazana. Tsy misy fanavana fa afaka manao izany avokoa ny olona rehetra maniry ianao afizaham-pahasalamana. Raha jimy zay miasa ao amin'ny commune Talatamaty na netananay misy fitsaboana maimaimpona eto amin'ny Antana enina de trampanay tokoa fa sahirana zay raha ho any amin'ny dokotera mandoa sarana fanafody de nandeha zay satria fantatra hoe manamaivana amin'ny fahasahirananay le fitsaboana de zay nahatonga anay eto zao. Ngeto zay efa 10 mianaka. Ny tenako moa ao anatin'ny fahasalamana de misy fahasemporana de zay mihitsy no mba andahanako aty le hoe hanala an'le izy satria vidina fanafodiko isaky ny 3 volana eo amin'ny 4 alina ny tedavina de nefa ny tena sahirana de tena sahirana amin'izao. Azo avy any Lakamisy de nisy fanentana zany ataon'le ina de le hazo mosa iza le hoe anao gâteau
le anao gâteau dia ozy izy hoe mba any Merina Fovoana ozy izy misy dokotera mitsabo maimaimpona dia raha ohatra izay afaka sady manafaka fahasahiranana ozy izy sady maimaimpona zany sisy volamiana dia zay afaka dia mba afaka mandeha any dia zay zany mba nisan'izany misy anankidimy angamba zay na sy anankenina. Atao amin'ny faritra maro eto Analamanga ny hetsika arahany fanazavana. Tena ataonay androany dia retsika ho an'ny district Nambohidratrimo manokana isaorana BDP ny filohan'ny Malagasy Miaramiainga sy ny sénateur Andrina Michel Rakotondray MP izay medidiny district Nambohidratrimo manokana aloha ny olona cible moa zany dia ny olona manodidina district Nambohidratrimo hatramin'ny commune Ambanivohitra. Commune efatra amby roapolo eto amin'ny district Nambohidratrimo dia nahitana solitena tonga teto daholo. Pahasalamana ho an'ireny sy ny zaza dia indrindrindrindra izay isaorana an'Andriamatoa sénateur le resaka échographie satria dia maimaimpona betsaka ny olona te hisitraka an'izany échographie zany nefa no nety manana fahasahiranana dia tsy nisy dia isaorana be dia be anazy maimaimpona ny zavatra natao androany. Itoram-pitso ny fizaham-pahasalamana maimaimpona izay atao eo i Merina Fovoana raha ny fanazavana. Mety hoe hatrany ny fifampizarana fampiofanana ataon'ny fikambanana aingy izay fiaramiasa amin'ny tanora malagasy miaramiainga mahakasika ny fananantany amin'ireo toerana manodidina ny fianarantsoa firaisana vatosola indray no nisitraka izany fiofanana izany tamin'ity androany ity fanadihadiana. Noho ny fangatandreo mponina ao amin'ny firaisana vatosola iny sy ny fahitana fa maro amin'iny toerana iny no misedra olana amin'ny resaka fananantany dia notoizana atao vatosola indray ny fampiofanan'ireo olona izay liana sy manana olana ary afaka ny fampizara amin'izany amin'ny manodidina makasika ny fananantany ity izay no karakaraina ireo tanora malagasy miaramiainga atato amin'ny faritra Matsiatra ambony. Ny fahatsapanay moa zany fa maro ireo olana amin'ny resaka tany ary izay indrindra ny afahanay nanatanteraka ity fiofanana resaka fananantany an'io ity na eny amin'ny nivon'ny tribunal zany na eo anivon'ny fiarahamonina dia maro ny disadisa maro isan-karazany amin'ny resaka tany. Matsapa izay tanora fa manana anjara biriky ary matsapa ihany koa manana olana amin'izany ny tantsaha sy ireo ray aman-dreny aty anivon'ny fiarahamonina mba tsy andovan'ireo tanora olana. Izay ny antony nanaovanay ity formation ity dia izay manoro lala mahitsy mamindra aina. Natsapa tokoa ireo mpandray anjara fa zava-dehibe ho azy ireo ny fampiofanana tahaka izao mba ahafahan'izy ireo misoroka sahady ireo olana mety ateraky ny fananantany ity. Misaotra ny MMM Malagasy Miaramiainga nanome anay tasaha nanao ny information momba ny fananantany fantatray mazava ny lalàna mifehy sy ny tokony izorana amin'izay lalana momba ny fananantany izay tasaha ny azo mampamboly ihany koa ary mananantany nefa dia azonay soma tsara ny fomba hanananay ny tany sy azahoanay tany ihany koa engany mba hoentinay miaigna tokoa eo agnivon'ny fiarahamonina ny formation azonay teto ary ho ampitainay amin'izay sy tonga. Atanjona amin'izao fampiofanana izao moa dia ny mba hisoroana ny disadisa misy ny nivon'ny tontolo ambanivohitra amin'ity resaka aditany ity satria dia ampialavitra noho ny sandan'ny tany adiana eny amin'ny fitsarana ny voalalany amin'ny olana io noho ny tsy fahalalàn'izy ireo ny lalàna mifehy ny fananantany izany. Vaovao mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana kosa indray atao ireny ny fanafiana ny Chapliantsou tao amin'ny commune Alasoura faranteo namoaka didim-pitondrana mandrara ny fivezivezena amin'ny ala ny ben'ny tanàna amin'ny commune Alasoura ny tsy fandriam-pahalemana amin'ireo commune manodidina n'Antananarivo renivohitra izay mirongatra ary miha mahazovana amin'izao fotoana izao. Fanadihadiana. Noho ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana eo anivon'ny commune Alasoura indrindra tao aorian'ilay fanafiana ny Chapliantsou farany teo ka namoizana ain'olona namoaka didim-pitondrana ny ben'ny tanàna ao an-toerana ny amin'ny tsy fahazona mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu. Voalaza anatin'izany fa miato mandritra ny fotoana tsy voafetra ny fivezivezena amin'ny alina manomboka amin'ny 7 alina ao anatin'ny commune ambanivohitra Alasoura na inona antony na inona. Nandefa taratasy tany amin'ireo toeram-pilanonana rehetra ao anatin'ny commune ihany koa ny ben'ny tanàna
ary nampikantona manomboka amin'ny siviora alina ny bara sy ny fanaovana karaoke rehetra eo anivon'ny komuna. Tsy misy mahazo manao lanonana na ara-pianakaviana na anaty trano fandraisana lanonana mihoatra ny amin'ny siviora alina hatramin'ny 7 ora maraina raha toka tsy mahazo alalana manokana avy amin'ny komuna. Ho an'ireo izay tsy maintsy manantanteraka asa amin'ny alina mila mitondra karamanga sy karapanondrom-pirenena araka io didi-pitondrana io hatrany. Ary anjaran'ny fokotany, mpitandro filaminana, mpiasan'ny komuna ary sefy fokotany sy ny quartier mobile no manara-maso ny fampiarana azy. Raha tsy hivina ny volana abril lasa teo, efa nisy ary ny androngatra ny tsy fandriam-pahalemana teo anivon'ny komuna Alasora. Efa nisy ihany koa tamin'izany fotoana ny famerana ny fahafahana mivezivezy navoaka ny tompon'andraikitra ary no atevenina ny isan'ny mpitandro filaminana teny an-toerana. Izao indray voaterina moka didi-pitondrana hafa ny komuna noho ny tsy fandriam-pahalemana miverina mirongatra indray. Raha izany no tranga misy amin'ny komuna izay tsy lavitra kory Antananarivo renivohitra, manahoana ny zava-misy any amin'ireo komuna ambanivohitra hafa lavitry ny renivohitra sy mitoka-monina no ny faratsiany lalana. Anjaran'ny mpitondra fanjakana ny mandray andraikitra manoloana izany ka manolotra vahaolana matipaika sy maharitra ahafahan'ny mponina miaina ampilaminana. Tsy andry ny tranga tahaka ny any amin'ny komuna Alasora izay vao isy fanatevenana ireo mpitandro filaminana na koa isy fandraisana fepetra. Vaovao eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray tsy nahafahana niaro ny firenena nigeriana amin'ny tsy fandriam-pahalemana ataon'ny vondrona Pampiroro ny pakiaty napetraka ny filoham-pirenena nigeriana Mohamed Bazoum nateo aza ny fanoratena izay nataony hoy ny tompon'andraikitra any Antoerana. Fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny France 24. Tsy nahafahana nampandry-pahalemana ny firenena nigeriana ny paikady miaramila napetraka nateo aza ny ezaka sy fanoloran-tena nataon'ireo teratany nigeriana maro sy ny fanohanan'ireo firenena mpiara-miasa avy any ivelany hoy ny Jeneraly Abdourahamane Tchiani androany raha nitafa tamin'ny vahoaka nigeriana tamin'ny alalan'ny fahitalavim-pirenena any an-toerana. Manoloana izany tsy afaka hitoko teny intsony amin'ny paikady efa napetraka hatrizay izy ireo fa tsy maintsy hanova izany ho fiarovana ny firenena nigeriana. Antony nandraisan'ireo miaramila potrista ny andraikiny amin'ny fanairana ireo manam-pahefana ambony no ny tsy fahaiza-mitantana sy ny tsy fahombiazan'ny politika napetraka izy ireo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana. Ankilany isan'ny firenena Europeana manara-maso akaiky ary manameloka tanteraka ity fanonganam-panjakana ataon'ireo miaramila potrista ho Nigéria ity ary koa mitakiny amin'ny tsorana ny filoham-pirenena nigeriana Mohamed Bazoum izay mbola eo am-pelatanan'ireo tafika ila Frantsa amin'izao fotoana noho ny fananany ity farany miaramila manodidina ny 500 sy toby miaramila any an-toerana. Dia izay indray tompo kilasy tompo vavy no azony natolotra taminao tamin'ity ala ity siankasitrahanay tany tokatrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany velomatompoko. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, vous a présenté Nivava. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF nanolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Parcours études en France, Cap 3000 Anjar. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.